Ndroso tamin'ny atrikasa natao hanazavana ny vidin'ny solika amin'ireo fikambanan'ny mpanjifa ny OMH izay antsoina hoe Office Malgache des Hydrocarbures no maraina teo nanaovana izany teny anivon'ny ministeran'ny rano, ny angovo ary ny akoranafo tetsy Ampandrinomby. Mba ahafahan'ireo fikambanan'ny mpanjifa samihafa mahafantatra bebe kokoa mikasika ny famaritana ny vidin'ny solika dia nisy ny atrikasa fiofanana niarahana tamin'ny tompon'andraikitry ny ministera sy ny OMH androany teny Ampandrinomby. Ny votoatin'ny atrikasa izay natao androany moa izany dia fampahafantarana ireo fikambanan'ny mpiaron'ny zonim-mpanjifa mikasika ny vidin'ny solika. Na ampahafantarana an'ireo ahoana no famoronana ny vidin'ny solika, inona no atao hoe chaîne d'approvisionnement, inona ny politika izay ampiarina sy ny atotandalana izay ampiarina eto Madagasikara. Ilay izany partage mba fantatry ny ireo fikambanan'ireo izany inona moa izany mikasika ny solika, mba tsisy mba mitovy daholo ny tadin-dokanga, mitovy niveau d'information izany na amin'ny administration na amin'ireo fikambanan'ireo. Nitondrany ity tompon'andraikitra fanazavana ihany koa ny mikasika ny famerana ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Vidin'ny solika moa izany eto Madagasikara dia ao anatina cadre na négociation miaraka ny fanjakana sy ny pétrolier. Rehefa vita izay négociation izay dia mivoaka reny isaiky ny faran'ny volana no mivoaka ny vidiny vaovao izany manerana ny tany sy ny fanjakana eto Madagasikara. Hatreto aloha mbola tsy eto am-pelantanana izany izay fanapahan-kevitra no mety niraisina ny momba ny vidin'ny solika amin'ny volana juin. Raha androany aloha izany mbola tsy afaka mamaly mikasika izay fa mba azoko izay atao taratasy dia mba afaka mamaly antsika rehetrarehetra. Raha ny fantatra dia mitohy hatrany ny fifampidiniana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraraha ara-tsolika.